Faly miarabantsika tsiraray avy indray ao anatin'izao mofo dimy sy azandrano roa izao. Ny andinitsotra masina izay hoaroso amintsika androany dia ao amin'ny Matio 12:30. Matio 12:30. Teny nambaran'i Jesosy Kristy izy ity, mivaky toy izao: izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ny hoe manahaka eto manaparitaka zany ny tena tiany ambara. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka hozy. Aiza hoaiza ny toerana misy anao? Ianao ve anisan'le miara-mamory amin'i Jesosy Kristy, sa anisan'le manahaka na manaparitaka izay ahorony, izay vorininy izay miara-mamory amin'i Kristy? Sokajy anankiroa mazava tsara ireo ho an'ny kristianina izay manaradia an'i Jesosy Kristy. Le hoe miara-mamory dia izao: manaraka izay nasain'i Kristy ho tanterahana. Fa le mampiahaka kosa dia izao: vokatry ny zavatra ataony dia lasa miparitaka indray ny ondry. Raha alaitsika sary an-tsaina zany dia izao hoe raha misy mpiandry ondry anankiefatra mamory ondry be dia be, dia rehefa avorony ireo ondry ireo dia amin'ny lafiny anankiefatra zany miaraka mamory avokoa izy. Zay le miara-mamory zay. Fa ny raha misy ray amin'izy efatra ireo tsy manao an'izay, dia na dia miezaka mafy ary le anankitelo dia ao amin'ny fanandrifiny ty anankiray ty miparitaka mivoaka daholo indray le ondry. Tahaka izany ny olona izay manahaka na manaparitaka, izay ambaran'i Jesosy Kristy eto. Rehefa nanambara ny amin'ny fibebahana Jaona mpanao batisa, dia nisy fariseo sadiseo nanatona azy mba ho atao batisa. Dia izao no nataony tamin'izay hoe ao amin'ny Matio 3:15 no ahitantsika an'izay. Izao no nataony an'ireo fariseo ireo zany rehefa nanatony ireo hoe: koa mamoaza voa miendrika fibebahana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo izay rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka ho atsipy any anaty afo. Amin'ny 9:9-10 izy teo Matio 3:7. Eto zany Jaona mpanao batisa dia milaza hoe rehefa irosonareo dia tonga dia mirosoa fa aza miverina amin'izay rehetra fomba fijerinareo taloha intsony. Zany ny atao hoe olona mibebaka. Ary ny olona mibebaka ihany koa dia lasa miara-mamory amin'i Jesosy Kristy. Fa raha tsy mibebaka ny olona, manao fomba fanaony taloha ihany, izay ambarany eto dia izao izy efa eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky izy. Mampatahotra zany. Miara-mamory amin'i Kristy ve ianao sa mampiahaka? Fa raha miara-mamory amin'i Kristy ianao dia izao anisan'ny takiana aminao ny hoe mitondra voa. Zany hoe fitondran-tenanao mihitsy zany miendrika ny fibebahana. Ny apôstôly Paoly koa dia nilaza tamin'ny mpino tany Filipo. Ireo zany efa nandray ny soratra masina ireo olona tany Filipo ireo dia ao amin'ny Filipianina 1:17 hoe aoka ny fitondran-tenanareo mendrika ny filazantsara ny Kristy. Zany ny atao hoe miara-mamory amin'i Kristy. Fa raha mbola fitondran-tena tahaka ny fanao talohan'ny bebahana dia mampiahaka zany. Mila mitandrina zany ny amin'ny fitondran-tena izay rehetra manaradia an'i Kristy mba hoe tena ho mendrika ny filazantsara ny Kristy, mba ho mendrika izany atao hoe fibebahana izany. Ny apôstôly Paoly koa dia nananatra tsara ny Timoty izay zanany ara-panahy. Rehefa nirahany andeha hiasa zany Timoty dia nafarany tsara hoe: Timoty 1:2-4 aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao no ny atanoranao. Satria mbola tanora be zany tamin'izany Timoty. Fa eto ny tena zava-dehibe raisintsika ho an'izay miara-mamory amin'i Jesosy Kristy: fa aoka ho tonga fianarana ho amino ianao amin'ny fiteny
Tandremana tsara zany ny amin'ny fiteny mba fiteny mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena, mba tsy hanao fitondran-tena tahaka ny fanao talohan'ny fibebahana, amin'ny fitiavana. Rehefa nibebaka ianao dia nandray ny fitiavan'Andriamanitra, dia mba mizara izany fitiavan'Andriamanitra izany ihany koa. Amin'ny finoana, izany hoe mandeha amin'ny finoana amin'izay ianao miahatra mampiasa ny finoanao ianao ary amin'ny fahadiovana. Ireo rehetrarehetra ireo dia efa zavatra omena ny olona anankiray rehefa nandalo fibebahana marina izy, dia anjarany no mivavaka, anjarany no mamaky ny soratra masina, mamelombelona izany vo omena anazy izany, dia mampiseho izany aty ivelany amin'ny fotoana izay tokony ampisehoana izany. Andin-tsotra masina anankiray koa nosoratan'ny Petera indray ity, ny apôstôly Petera voalohany 2:12. Aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina no ny ahitany ny asa tsara ataonareo. Aoka ho tsara hozy ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa. Zany koa ny olona hoe miara-mamory, satria ny ondry zany misy olo mbola tsy anatin'ny valan'i Jesosy Kristy, dia izao rehefa mahita ny fitondran-tenanao izy dia hitany hoe ay, ty olona ty efa niova fa tsy ohatran'izao io taloha. Aika izao ny tsiron'izany hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy izany. Eo amin'ny toy n'izy teo mantsy dia izao ny voalaza hoe mba hankalazany an'Andriamanitra hozy ny jentilisa io amin'ny andro famangina no ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay hanendrikendrena anareo ho mpanao ratsy. Mety nalala ny toetranao taloha zany ny olona jentilisa, fa rehefa hitany ianao hoe tena olona matotra tsara, olona mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, olona feno ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitondran-tenanao tsy mifangarongaro fa madio tsara eo anatrehan'Andriamanitra, dia reny rehetrarehetra ireny izy fiantraikany eo aminy. Rehefa ho tonga hozy ny andro famangina, izany hoe rehefa mandinika anao izy dia fomba anankiray hamangin'ny fanahy masina anazy ihany koa rehefa misokatra ny fony avy eo, mahita ny toetranao izy. Tsy ianao akory no manova ny olona, ny fanahy masina no manova ny olona, izy no mandrindra ny zavatra rehetra, fa ny zavatra takiana amintsika dia izao hoe ny fitondran-tenantsika tokony fanaraka amin'ny filazantsara ny Kristy. Zany ny olona izay miara-mamory amin'ny Jesosy Kristy. Fantaro daholo ny zavatra ataonao. Mety misy olona mbola tsy tena amin'ny Jesosy Kristy fa mba mandeha makany am-piangonana, mba mamakimaky ny soratra masina, mety hoe mba miarakaraka amin'ny mpino eny izy dia izao aoka ny fitondran-tenanao ho tena hipetraka ao anatin'izay hoe araka ny filazantsara izay, miara-mamory amin'ny Jesosy Kristy. Tandremo fa izay tsy miara-mamory amin'ny Jesosy Kristy dia manahaka, ary lazainy fa hoe izay tsy momba azy dia manohitra azy. Tandremo sao lasa mpanohitra azy ianao. Ninona fihetseham-ponao, ninona zavatra atrehanao dia angatao ny fanahy masina hitarika anao ho amin'ny mazava, ary fanahy masina koa ny an'olon-tsainanao mba tonga izay vo nomenanao mba tena hivoaka ho vo miendrika ny fibebahana. Mazotoa mamaky ny soratra masina, manana fotoana hivavahanao manokana amin'Andriamanitra, ary aoka hifanerasera bebe kokoa amin'ny fanahy masina ianao, dia hitanao fa hiara-mamory amin'ny Jesosy Kristy ianao, ary hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo amin'ny manaraka indray.